tonga eto amin'ny fotoana ny fahamezana indray tsika ry mijery ajaina amin'izao takariva izao fotoana izay anarahano indray ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra matv miaraba tompoko lafinaritra tompoko vavy manasantsika mpitiavana any tokantrano anaraka hatramin'ny farany vaovao izay nomany ny fahitalavitra matv ho antsika amin'ity alina ity makasika indrindra ny fanovoana ny mpikambana ao anivon'ny gouvernemanta izay isan'ny songadina tamin'ity androany ity indrindra ary no isantarana ny fampalalam-baovaontsika amin'izao takariva izao efa fotoana maromaro izay no nandeha ny siondresaka mikasika indrindra izay fanavaozana ny mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta mahafaly solonandrasana Olivier izay totosa izany tamin'ity androany ity nisy ny famorina mpanao gazety eny amin'ny lampam-panjakana teny Iavoloha nentina indrindra nampahafantarina ireo mpikambana vaovao eo anivon'ny gouvernemanta mahafaly solonandrasana Olivier. Ahitana ministra roa sy sekretara-panjakana roa vaovao eo anivon'ny gouvernemanta vaovao izay tarihiny premier ministra mahafaly solonandrasana Olivier Atrandy. Andriamatoa Antoine Rasoloelson no voatendro ministra ny rano, ny angofo sy ny akoranafo. Rajason ary Laurent kosa no misolo toerana linga Andrianjato Vonson eo amin'ny toerany ministra ny serasera sy ny fifandraisana amin'ireo androm-panjakana. Ny général Arandriamavaloso Alfred no voatendro sekretera-panjakana medida ny zandarmeri-pirenena misolo toerana ny général Didier Gérard Paz. Bary Emmanuel Refatrolaza no voatendro sekretera-panjakana medida ny fiara-miasa sy ny fampandrosoana. Androany ihany dia efa niatrika filakevitry ny ministra teny amin'ny lampam-panjakana ny Iavoloha, ireo ministra vao no tendrena ireo.